Vaovao izay nalefa ny TVM hoe tsy tahony reo ankizy mitsabo tena nalefa ny Maurice. Inona dirany TVM amle resaka? Io le lazaiko anareo hoe mitady mafy mihitsy amin'ny fitondrana Rajoelina, hitady hoe aiza ny adresin'ireo ankizy ireo, aiza ny hôpitaly itsabony tena, fa inona problème? Inona zany ny ilan'ny Rajoelina fantatra hoe aiza ireo ankizy ireo? Za zany manahy mihitsy hoe tadiavy Rajoelina vonona any amin'ny hôpitaly ireo ankizy ireo, dia za zany manao antsoavo amintsika vahoaka malagasy rehetrarehetra. Raha maninona ireo ankizy ireo dia tsy miala amin'ny andro Rajoelina tsika. Satria tsy normal, manao ohatrany Herodam-panjaka izy le hoe aiza le zazakely fa mba andeha iokoka koa ako amangy. Tsy hoe sanatrian'izany mampitany reto ankizy reto amin'ny Jesosy, fa le zavatra dia tena tsy normal. Depuis le début, no sakanana le ankizy andeha. Depuis le début, tsy nomena ny taratasy ahafahan'zareo mitsabo tena. Depuis le début, no bloquena ao amin'ny hôpitaly HGRA ny dossier médical andro ankizy ireo. Rehefa avy eo, jusqu'au dernier moment, la veille ny andehanandreo nazavaiko aminareo tamin'ny vidéo farany iny hoe tsy mahazo miakatra anaty avion reo fa olona grave be sao dia tsy eken'ny compagnie. Hatramin'ny compagnie mauricienne nomeny zareo baiko saika isakana an'io. Malheureusement pour eux, ny gasy ao Madagasikara no afaka baiko ny ohatran'izany fa ny mauricienne ny Maurice manaja lalàna ny tenin'ny dokteran'ny compagnie hoe y a pas de souci, tsy mila dispositif médical, tsy mila oxygène, tsy misy risque ahafandreo mandeha mandray avion na ho an'ny compagnie na ho an'ny zareo. Dia rehefa tonga dia ny popopo zareo maniraka ny ambassadeur Camille Vital mitady eraky ny tanàna hoe aiza le ankizy, aiza le ankizy, aiza le ankizy. Ohatray nomena fotoana lavabe ny fitondram-panjakana nanomboka tamin'ny volana Jolay nanao antso ataovy evasanna ireo marary. Nandeha volana août ataovy evasanna ny ambon'ireo marary. La mois de septembre nanapa-kevitra izahay aty amin'ny fanoherana isorana ny député vice-président l'Assemblée nationale sy teny Andriana Soloniaiko nanao ny initiative nandefan'ireo ankizy ireo tsabona. Dia avy eo ianao ilaza hoe ataonareo ino ty? Ataon'ireo madainga ireo mpanohitra ireo fa tsy nandefa akory. Non, bloquenao dossier an'ilay ankizy dia avy eo ianao milaza hoe tsy vita ny nanao anazy, dia avy eo izay nahita des pieds des mains nanao izay ampivoakan'ireo ankizy ireo izay hananany zareo dossier médical ahafahana mitsabo tena. Dia avy eo ianao ilaza indray hoe tsy tafa nafenina hodry tsy clan de Maurice ireo ankizy ireo fa na enim-bolana ary izy mila mitsabo tena ny hôpitaly no iteny an'izany ary manao taratasy any amin'ny autorité. Fa raha ohatra ka 3 andro dia vita ny fitsaboana, tsy maninona afaka 3 andro izy dia mody koa. Fa pour l'instant, mitsabo tena ary hitantsika tsara ny fanazavany député sy teny teo. Hitantsika tsara ny sary izay nalefa ny androany maraina izay nandehanany satria izy miaraka amin'ireo marary ireo mandeha any amin'ny klinika, mandeha isan'andro manatitra an'zareo, manontany momba anazy, mikarakara zareo ary ialana tsiny amin'ny fitondrana tsisy volan'ny fitondram-panjakana na ny ariary ara miantoka an'ireo. Lafo dia lafo izany hoe olona tsisy couverture médicale ao anatin'ny firenena iray izany no mitsabo tena amin'ilay firenena iray. Lafo izany ary payena l'avance daholo. Dikan'izay izahay aty no midemerte amin'ny vola hitsaboana an'ireo. Tsy hoe izahay manambola be dia be fa dia hoe 4 ireo ankizy mila tsaboina. 4 tadiavin'ny fitondram-panjakana tsy tsabo tena fa hoe tsy maninona fa hitojo ihany nefa marary mafy fa ireo afaka mitsabo tena ao an-tranony. Ina fitsaboan-tena ataon'ireo ankizy ireo ao an-tranony mba fantatrareo moa fa misy séquelle marobe ny coma nazo an'zareo nandritra indray volana sy tapany.
tao amin'ny asiera misy sekelany nandidina ny tenda nanaovana tracheotomie. Misy sekela ny fanapoizinana nahazo azy amin'ny taovany rehetrarehetra. Tsy misy na ray arany nefany fitsaboana mikasika an'izany ataon'ireo ankizy ireo ao an-trano. Alefany amin'ny IMM ary zareo ao amin'ny IMM manao izay azony fa tsy ampy fitaovana. Nangataka ny fianakavian'i Debora, mangataka izahay tompoko mba alefaso itsabotena ny ivelany i Debora satria fin juillet izy efa nanomboka sepitra 50% d'oxygène sisa no miapprovisionner ny vatany. Mbola tsy nasiana, tsy nandraisany fanjakana fepetra. Maty an'iny le zanak'olona. Dia avy eo ireto anankifito sisa tavela itojo marary mafy niaraka tamin'i Debora, ny ambony mbola marary, mbola mitaintaina, mbola mangataka. Tsaboy any ivelany re zay tompoko azafady fa ohatrany efa tsy mandeha mizelony le fitsaboana eto. Na io ataon'ny AJR hoe tsy omena dossier médical io, tsy normal io dikan'izay raha hoy sisy ny fanjakana hoe taperiny andreo ankizy ireo dia vitany ao amin'ny AJR manao an'izany. Satria efa tsy manana éthique sy déontologie, efa tsy mananja ny serment d'Hippocrate itsabo ny olona tsony ny ataon'ilay AJR fa ny hiaro ny toerany. Nanomboka alakamisy izahay nanao annonce hoe ho alefa ny ivelan'ireo nanomboka zoma zay ny teny tamin'ireo marary hoe andana alaivy ny dossier médical anareo fa ilay nanaovana devis any amin'ilay hôpital. Nanomboka sabotsy lahady latsinainy tsy name zareo, lasa izay nitady moyen hafa. Vitanay ny fomba nanaovana izany ary nazavay ny vice-président ny Assemblée nationale tsara fa nandovola tany Madagascar nanaovana ny check-in rehetrarehetra, analyse, bilan de santé, ny laza mila fitsaboana ireo ireo anankidimy izay nanantona anay ireo. Tsara mariana fa efatra no nitenenay fa dimy no nanantona anay. Efatra aloha no nitenenay hoe alefanay ary nankinay amin'ny fanjakana ny anankitelo hoe ataovinareo ny anankitelo fa io aloha ny zakany volanay. Nefa dia mampalahelo anay hoe ity olona fadimy ity ve dia ho avelantsika amin'izao dia natao daholo koa ny taratasy mombanazy. Mbola nitaraina any amin'ny fitondram-panjakana io olona anankiroa ireo hoe zay tompoko mba alefaso any ivelany. Nandefa ve fanjakana amin'izao tsika miteny izao? Nandefa ve fanjakana? Tsy aozy izy. Tsy mbola mila alefa-tsaboana anareo fa mbola savana nareo. Everina angambany hoe rehefa 80% angamba sisany, rehefa hoe 10% sisany taux d'oxygène mandeha amin'ilay ankizy zay vao hoe alefaso. Dia amin'izay surfacturé-ndra vatomanga ny avion médicalisé hitondrana anazy. Amin'izay efa ambavahoana fahafatesana ilay ankizy zay vao tsaboana, efa docteur après la mort zany. Vao marary io na dia mbola mikohaka fotsiny dia efa mila jerena inona mampatonga anao, inona marary anao, inona marary anao. Tadidinareo hoe inona marary anao. Ireo ankizy ireo zany dia olona 10 mahery nasaina tamina anniversaire. Nisy recrutement tao. Ny recrutena ireo ankizy ireo ho vonoina. Pourquoi? Mbola mystère zany ry zanako. Mbola ho hitantsika zany mystère zany fa pour l'instant aloha ny problème antsika dia tsy ho ekentsika ho faty noho ny fitiavan-tsezany fitondrana ireo ankizy ireo. Ary hitantsika amin'izao fitiavan'zareo afantatra hoe aizareo ankizy ireo, te hamono anazy izy. Tian'zareo vonoina reo. Tsisy akoatr'izay, tsisy explication akoatr'izay. Pourquoi zany reo ankizy ireo no tadiavina étouffena au plus, tena hoe étouffena au maximum.
lazaiko anareo na daholo nafaty olona tao a. Nisy sakafo tao nafaty, nisy donaty nafaty, nisy maskita, pakopako, mangazo natono, nisy andreny kisikisy reny, nisy andreny petit four sucré reny nafaty. Nisy olona tsy ninina mihitsy tao a, fa ino moa ty boisson itojo nalefany zareo tsabonany Maurice io, tsy ninana sakafo mihitsy fa le boisson servevana teo ambaravarana, ponitra coco izy a nonosotrony. Nahoana izy hatramin'izao marary? Inona ny antony izany? Nisy olona maty a, nisotro divay nentin'ireo ankizy ireo nody satria nizarana divay tao a, on se demande comment nozarana divay tao a, dia iny divay iny nentin zareo nody a, dia ny olona nisotro an'iny divay iny tany amin'ny nisy anazy tany a, maty. Inona zany zavatra izany? Izay zany ny tadiavin'ny fanjakana ho afenina io hoe misy olona nanana dessin, nanana tanjona hamono an'ireo ankizy ireo. Pourquoi? Fa mbola tsy hano antsika izao, fa mbola eo amin'ilay hoe mila tsaboana ilay ankizy ary mila arovana ny ain'ireo ankizy ireo. Nanaovanay clause de confidentialité na ny ankizy na ny hôpitaly tsy ho azo avoaka hoe aiza misy azy. Tsy misy malala an'izany ary tsy ho teneninay aza miantsoantso aty akory. Fleury rakoto malala manko miseho miantsoantso aiza hono le hôpitaly ataonao inona? Nga ianao nandray andraikitra tamin'io? Ina ny idiranao amin'izany? Ka miala tsiny za zao dia asika mihitsy. Matoa gardena secret misy an'ireo ankizy ireo c'est pour protéger leur vie. Karaha ohatra ka misy olona mandeha manontany aty aminaty fa aiza zareo tsy olona manana bonne foi zany. Fa olona manana mauvaise foi andeha apita information any amin'ny fitondrana. Ka izay olona rehetra mandeha manontany aty hoe aiza ireo ankizy ireo tsy olona manana eritreritra hiaro ny ain'ireo ankizy ireo zany fa andeha hivarotra information. Tsisy information azonareo amidy aty. Tonga dia allez vous faire foutre daholo izay manontany an'izany eo. Tsy ho fantatrareo aiza misy an'ireo ankizy ireo fa io porofo. Dommage tsy misy heure, minute sy date le sary fa autrement tena any amin'ny hôpitaly ireo ankizy ireo ary tena anatina hôpitaly. Donc tsy mila ampahafantarina nizanizy. Na ireo ankizy ireo raha miteny aminay hoe arovo ny ainay rehetra dia matahotra izahay so. Dia miteny izay aza matahotra fa tsy ho avoakanay aiza misy anareo. Mitsaboanareo tena dia manova ataovy izay ampilamasainareo fa nous on prend tous en charge. Zany ny zava-misy. Efa niteny nandritry ny herinandro iny hoe mikofokofoka mafy ny fitondram-panjakana afantatra hoe aiza misy an'ireo ankizy ireo. Inona ny antony? I Fleury zany tsy mpanohitra fa za mitenareo hoe mpanohitra zany. Tsy mpanohitra reny natao mpikaramanady. Zany mpanohitra zany mifanohana. Fa tsy mandeha mamely mpanohitra ohatra ny ataon'ny Fleury io. Aza miteniteny aty aminaty. Isaky miteny izay sy teny dia teneny hoe katsaka tsaramaso voanjobory dia zao izy mody hoe aninona eo. Zay na misy mpanohitra tsy mitovy hevitra aminay, on ne dit jamais ouais Yann Manan, mais là quand même le Fleury là, je suis pas d'accord avec lui. Ary tadidio tsara fa efa nitoriko tany amin'ny tribunal izy ary condamné, mbola mila mandody dommage intérêt aty aminaty iny rangahy iny. Fa fantatra izy hoe zéro thune, tsisy insolvable dia mbola navela amin'izao aloha. Donc entre parenthèses kely fotsiny iny izy mivarotra information sy manao scoop ny ataony azy. C'est pas notre cas. Ny anay dia ny hiaro ny andreo ankizy ireo, tsisy récupération politique fa récupération de vie. Mila velona ireo ankizy ireo, mila miaina ohatry ny olombelona rehetrarehetra. Efa vitsy kely izy, mila omena chance de survivre zareo, mila omena chance de se faire soigner zareo. Tsisy ankoatran'izay. Fa ny fitondram-panjakana no mirécupérer an'ilay histoire, mila miditra amin'io. Mananjo hitsabo-tena ny olona, mananjo hisafidy aiza izy ny hitsabo-tena, ary mananjo ho arovana ny secret médical. Donc, tsy mila ampahafantarina nizaniza
aiza izy mitsabo tena ary maninona na ahoana. Pour l'instant dia mitsabo tena ao Maurice izy ary tena anaty hôpitaly. Secondo ao anatiny atao hoe sécurité, mila sécurité reo, mila sérénité reo. Donc tsy ho ampahafantarina ny fanjakana izay mieritreritra hamono an'zareo mihitsy aiza misy azy. Zany ny zava-misy. Donc là miteny aminareo ny hôpitaly izay saika andefasana anazy au dernier moment na henonay hoe izy ty ny hôpitaly saika andefasana ny ankizy nampidiran'zareo antojo ary ao koa ny mamandrajoelona. Ary na eno izahay hoe miezaka mihitsy Rajoelina mandovola partout mba etofena inona mamparara andreo ankizy ireo. Amin'ny fomba ahoana ny andefasanay ankizy tsabo tena? Raha ty misy olona corrompu ao amin'ny hôpitaly io ny volany tsy mangidy ary misy olona masama matika. Jesosy raha nisy namatika. Komaka fa itsika gasy kely tony. Sanatria zany tsy milaza hoe ny Mauriciana rehetra corrompu, mais nous on ne prend aucun risque. Aucun risque. Vola miala izahay ny mandovola fa tsy fonja akory ny andehanareo ankizy, tsy ankizy voafonja reo ka tsy afaka isafidy hoe aiza no tsaboana. Izahay ny mandovola reo ankizy ireo au courant zava-misy zareo mihitsy ny teny hoe aleo izay andeha amina hôpitaly hafa sy tena raha possible. Dia nitadiavana hôpitaly hafa. Dia mitsabo tena en toute sérénité. Ka aza korotanina le ankizy. Efa tsy nataonareo nilaza ny fitondram-panjakana tamin'ny nandefa nitojo hoe itojo rery no marary mafy fa ny ambony tsy maninona. Sous-estimé zareo zany ny aretindreo. Tsy vitany hoe sous-estimé fa tena tsy rarahiny. Tsy sy rarahiny andreo olona marary eo. Nefa ny enao na dia hoe marary andoha fotsiny tsy fantatra hoe inona ny antony dia fa nitaintana hoe fa maninona. Tokony manao scanner sao dia misy zavatra ohatr'izao. Dia enao ankizy marary mitaraina hoe zahay marary mesepotra torana mandeha ran'orona tsy akijanona misy sekela marary aty marary ary tsy ataonao scanner akory. Hatramin'izao tsy malala reo olona reo hoe inona ny namparary anazy. Tsy mba hoe 50%, 10%, 15% taux de mortalité tamin'ny zavatra nazy azy ireo fa presque 99%. Dia mbola ilaza ianao hoe tsy maninona reo. Ka izay zany ny fanazavana entinay tena mitsabo tena reo ankizy ireo. Tsy clan de any Maurice ireo fa nafirina ny tokony hitsabondreo tena dia au courant zany ny autorité mauriciana sy ny hôpitaly ary atao ara-dalàna en toute légalité ny taratasy rehetra hitsabonandreo. Fa ny olona izay miezaka mahafantatra aiza ny hitsabona anazy dia olona mpamadika zany. Mpamadika tanindrazana ary tsy manana bonne foi. Fa ny tokony ataontsika rehetra dia ny miara mivavaka ny tsabonandreo izay te anampy amin'ny fitsaboana zany ny tokony atao satria tsy mora zany tsabola ny velany zany. Ça coûte très 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 cher. Fa tsy hoe eo aloha izay lazaina mandainga, eo aloha izay lazaina fa tsy havitan'iny, eo lazaina indray fa hoe nafenina le ankizy. Mais non, tsabo tena reo. Faharoa manaraka an'izany, rehefa tsy ho vitany Rajoelina ny andefa n'le ambilay ankizy ao izay mbola marary, ho ataonay izany tompoko. Ho ataonay izany satria mampalailo anay reo olona marary reo. Ary na dia ataonay amin'ny fomba ahoana na fomba ahoana ny pehina zany dia ataonay izany. Mazava. Zay ary aloha fa tsika aza manakirebrebena fa za nentana farany mikasika ny 25 septembre. Mandehana daholy izay rehetra tsy faly amin'izao fitondrana zao. Na manana jiro ianao na manana plaque solaire ianao na manana groupe ianao, c'est pas normal. Na manana puits ianao na manana ina moa ty manana le rano misitona rano any ambany tany ianao dia tongava manotrina ny olona rehetrarehetra fa tsy rariny ny zavatra mitranga. Noho ny zavatra rehetra ataony fitondrana io tsy rariny dia miara mirona daholo ny malagasy rehetra tonga saina amin'ny 25 septembre mandeha mitaky ny gasy leo délestage ary tsy manaiky lembenana intsony.
zay ny afatry farany fa dia mifampiresaka eto foana tsika dia misaotra anareo manaraka hatrany zay mandram-peona daholo